Amin'ity andeha fahaina ity zany tsika dia resaka manokana hoe anahoana moa Jehova nifidy nifidy any Marika Fatan-daza hitondra fanjakam-pisorona. Nahoana Jehova nifidy hoe olona avy amin'ny foko an-tandroy hitondra ny fanjakam-pisorona. Tantara be zany. Fa ezako finteny aminao mihitsy zany tena antony nahatonga Jehova nifidy olona avy amin'ny foko an-tandroy. Nefa foko an-tandroy dia tsy mianatra, tsy mpianatra zany, tsy mianatra. Zany tandroy bado araka ny fahaizanareo avy filazanareo azy bado hoe lolo vokatra ho ary mifoha maty hozy nareo. Nahoana ary Jehova nifidy ny foko olo avy amin'ny foko an-tandroy? Ny tandroy zany dia manana tantara be izy io, tantara. Tamin'ny andron'ny Solomona zany ezako fiteny le resaka tamin'ny andron'ny Solomona. Solomona zany tamin'ny andro nanjakany Davida, tantarako avy amin'ny Davida tany zany dia nisy gasy zany, gasy roa lahy nandeha tany Israely zany io, Benaia Peratonita Heda io zany nandeha tany Israely izy nanao miaramila tany. Dia rehefa tamin'ny andron'ny Solomona zanaky Davida amin'izay dia retirety ireo olo roa. Dia Solomona moa mpanjaka nanamboatra ny tempoly Jerosalema. Dia tao anaty fanamboarana tempoly Jerosalema io dia nitady volamena zany Solomona. Dia ireto roa lahy ireto njoro avolombelona hoe aminay Madagasikara agny misy volamena ka andaotsika hanao diabe agny andehany hitrandraka volamena any mpanjaka hanamboaratsika ty tempoly ty. Dia nanaiky Solomona mpanjaka nanao diabe avy tagny zareo dia nandeha taty Madagasikara nanao fangatahana amin'ny gasy dia nahazo ordonnance zareo dia nitrandraka volamena tao isalo tao zany. Dia zany ahavela agnarana hoe isalo avy teny hoe Salomona. Dia nipetraka tao namboatra toby tao dia nitrandraka harena ankilon'ny tany tao, nitrandraka volamena tao isalo zareo. Fa taty aoriana amin'izay rehefa niverina tany Israely amin'izay Solomona, rehefa niverina tany Israely Solomona dia nisy jiosy tavela tety niambiny toby zareo. Rehefa rava moa le fanjakany Solomona tamin'izay fotoana izay rava noho izy nanonta rava dia tavela taty ireo jiosy ireo. Rehefa tavela taty ireo olo ireo dia natao reto hôva reto roa kalika amin'izay nampahazo ny sisiny miala teto nareo noroadroasiny teo zany zareo dia nahazo sisiny any amin'ny faritry Toliara igny sasany, sasana paritaka tamin'ny sisiny amin'izay zany zareo tamin'ny faritry Toliara ty. Dia faritaka faritry Toliara amin'izay zareo dia nafangatahany tamin'ny reto hôva reto amin'izay hoe amanina raha omenareo anay i Toliara dia omenareo anay koa Majunga. Dia ireo amin'izay hoy Jehova reo ekegny fangatahanareo le tany ekagny fangatahanareo izy ireo. Fa zava-misy le tany le tsisy raha be regny zany nomenjareo reto jiosy reto, le tany maina, tany tsisy oragnandro regny, tsisy voavoankazo regny. Fa tsy nahoa reo jiosy reo fa nekenjareo ihany satria an-tanin'olo monko dia atahoana. Dia nipetraka tamin'igny zany le jiosy, nipetraka tamin'ny tany raha regny dia izy zany reto tandroy reto. Nangatahanjareo zany nanomboka ta Toliara jusqu'à Majunga regny zany, igny nangatahany jiosy tamin'reto hôva reto dia nokeny hôva reo zany le izy. Dia zay zany ny tantaran'ireto tandroy reto zany avy amin'ny jiosy reo tonga teto Madagasikara. Dia izy nantsoina hoe tandroy. Dia ity fanjakam-pisorona ity tsy raha mazava amintsika fa fanjakan'ny jiosy izy io, fanjakan'ny jiosy. Ewa. Dia mpisorona koa no mitondra an'io, mpisorona avy amin'ny taranaky Joda, tsy maintsy mpisorona fa tsy afaka mitondra an'io olo jentilisa. Ohatra anao mihevitra anao agny hoe izaho hitondra fanjakam-pisorona zany, izaho hitondra, dia fagnontaniana aminao jiosy ve anao, taranaky Joda ve anao? Tsy maintsy taranaky Joda foana mitondra fanjakam-pisorona. Izay nahatonga an'i Jehova zany nifidy Marika Fatan-daza, nifidy olo avy amin'ny taranaka Joda avy amin'ny taranaka Israely dia foko an-tandroy hitondra le fanjakam-pisorona. Dia fanjakam-pisorona moa napetraka eto amin'ny tany ho famonjena foibe ny antom-pisian'ny fanjakam-pisorona. Dia natao izy io ho fananantsika malagasy rehetrarehetra. Misy tantara koa moa nahatonga azy ho lasa fananantsika malagasy fa zany lava be loatra zany. Fa tiako tsindriana fotsiny hoe misy antony Jehova matao nifidy ny foko an-tandroy ho lasa mpanjakan'ny fanjakam-pisorona, hitondra ny fanjakam-pisorona, hitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Zay le izy, zay le fanazavana zany. Sao dia hevitra anao hoe ino koa ty nahatonga Marika Fatan-daza nifidiana hitondra fanjakam-pisorona. Zay le tantara zany. Tsy afaka hiady hevitra amin'izay anao. Avy amin'ny jiosy ny famonjena hoy izy Jesosy. Ka izay magnentaka antsika tandroy aby mitsangana antsika rehetrarehetra hanohana ty anatika ty, hanohana Marika Fatan-daza, hanohana fanjakam-pisorona. Napetraka ho antsika le fanjakam-pisorona, ho antsika vahoaka malagasy. Antsika tandroy loha laharana tokony hanohana, tokony ho pory zany fanjakam-pisorona zany fa ho avy tsika rehefa eo mijoro. Saotra tompoko.